Fanatanjahantena indray kosa noho ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny taranja kickboxing dia notokanana androany ilay toerana fanazara-tena ny Tigers kickboxing etsy Andavamamba tombony ho an'ireo mpiangaly ity taranja ity ny fisiany izao ivitoerana vaovao izao. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany toerana fanazara-tena ny Tigers kickboxing etsy Andavamamba. Androany ihany koa nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy fa mijoro ara-dalàna ny Tigers kickboxing. Ny tanjon'ireo tompon'andraikitra ao amin'ity kluba ity moa dia ny hanomezana lanja ambony kokoa hatrany ny taranja kickboxing. Androany 2 Oktobra 2024 dia mijoro ara-dalàna, manana certificat de conformité zay, manana maître de salle, manana mari-pahaizana ahafahana mitazona salle, dia mijoro androany ny clubanay zany ny Tigers kickboxing. Ny zavatra tsara fantatra zany efa manana zany zay mpilalao international 4 klasy A dia manana klasy B zay 5, dia ny klasy C moa zany nalezandry indrindra maro be izy ireo misy efa any amin'ny 7 mahery mpiatrika ato aminay zany efa amin'ny 1 maître de salle nay 4. Ny tanora sy ny fanatanjahantena moa zany dia tsy afaka misaraka. Ny kickboxing dia sehatra ray tazana ny tanora ao anatin'ny aiady zany, dia fahitanay anazy aloha zany zay mitsanga zay aty amin'ny fotony satria zavatra rehetra rehefa tsara fototra dia mandroso foana. Efa manana ireo tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja kickboxing isika eto an-toerana, ka ny hampiakatra trano isan'ireo tompon-daka ny tanjona amin'ny fananana ivitoerana ho an'ny fanazara-tena tahaka izao. Ny ho fitaratra manerana ny faritra Afrika eo amin'ny taranjan'ny kickboxing araka izany no lahara-pahamehan'ny kluba Tigers. Inery tompolasy tompokovavy ny sehatry ny fanatanjahantena ihany koa no anakatonantsika ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Isaoranao nanaraka izany hatramin'ny farany ary aza misaraka amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izao farany herinandro. Veloma tompoko.